Tahaka ny fédération piano baolina kitra malagasy moa dia nanao hetsika ihany koa ny ligue nanalamanga taranja baolina kitra amin'ny fanoanana nyreto solotenatsika roa any Afrika ireto. Fantatra ary fa ny vola azo nandritra ny fidirana tamin'ny lalao rehetra natao androany alady dia atolotry ny alpha ny solotena malagasy amin'ny fifaninanana afrikanina zany hoe ny Knapsa Sport sy ny LGK plus avokoa. Ankoatran'izay dia fantatra teny amikanjany Mahamasina ihany koa fa meniny ireo section na misy 12 kisana zato isanjato indray ny mpitantana ny ligue nanalamanga taranja baolina kitra tao aorian'ny fivirina nataon'izy ireo tao amin'ny ifitoerany ao Mahamasina ihany. Ankoatran'izay dia nanatanteraka fanomanantena ihany koa ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra ihany ny resaka eto sokajy vehivavy tany Akary ao nandritra ny fampifondronana voalohany nataony. Taorinana nimboan'ny fampifondronana voalohany dia nanalo fitsapana roa ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra sokajy vehivavy ny sabotsy atoandro teo teny Akarion. Teo amin'ny fionana voalohany aloha dia resin'ny ekipa voalohany ekipa pirenena tamin'ny sarono oatra ny ekipan'ny Asota. Narak'izay kosa dia laviny mifata amin'ny sarono iray ny ekipa faharoan'ny ekipa pirenena. Tsapa tamin'ireo vokatra ireo arak'izany fa mbola maro ny zavatra renina amin'ity ekipa pirenena sokajy vehivavy ity. Maria nafa mpilalao 430 no voantso hiatrika izany fampifondronana izany. Ambara mpanazatra n'ity ekipa pirenena ity moa fa ny fijerenan'ny kalitao teknika amin'ny mpilalao tsirairay no ifatoa amin'ny fampifondronana. Fa izy moa zao mantenenina hoe fampifondronana voalohany. Marina fampifondronana voalohany izy mijery le havo litany ankizy tsirairay satria izy io zany misy 430 mirahavavy dia analana 120 zany mody amin'ny fampifondronana voalohany ty. Dia mazava ho azy moa zany hoe avolenta teknika ny tsirairay no jerena eto. Tsahivina fa ny fanomanana amin'ny fifantsanana lalao afrikanina sy ny lalao anosy atao amin'ity taona 2012 ity no miandry ity ekipa ity.